manonona ny fiadanana amintsika rehetra manapaka sy mampahory ny karazam-panahy isa karazany mihitsy eto amin'ny firenena malagasy ao anatintsika ary io karazam-panahy mampahory io izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy toa zay ny zavatra voalohany indrindra no ihany koa fanahy izay satria tsy avy amin'Andriamanitra tsy toa dia mazava ho azy fa fanahy ratsy fanahy démonie monsieur manifesté amin'ny endrim-panahy isan-karazany mikasika an'izay indrindra no resahantsika ataon'io sy tondrantsika fanazavana kely vetivety amin'izao fotoana iresantsika izao de mandresika karazam-paminaniana be da be mihitsy karazam-paminaniana be da be de rehefa tena analizenao reny karazam-paminaniana be da be reny sy ny sasiteny rehetrarehetra afafin'ireo milaza azy ho mpaminany ao amin'ireny zany dia tsy mampitodika anao mihitsy ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mampitodika ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsy milaza an Jesosy Kristy kanefa ny baiboly de mazava tsara fa hoe ny filazana an Jesosy no fanahan'ny faminaniana fanahan'ny faminaniana filazana Kristy Jesosy no fanahan'ny faminaniana zay ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Apokalipsy any de ny zavatra misy anefa de maminany ny olona de hoe za laza filoha miala amin'ny président teo aloha de ao anatin'izay blablabla rehetrarehetra de à la fin manasongadina sy manatsikafina ny tombotsoany amin'izay sy ny zavatra kendreny amin'izay sy ny toerany plasiny lay tenany lay mpaminany lay milaza azy ho mpaminany zay zany fanahy voalohany am'izao tsika miresaka izao zany de be da be ny fanahin'ny mpaminany sandoka manapaka mampahory ao Madagasikara zay zavatra ray voalohany zay zavatra ray faharoa ihany koa de fanahy manandevo sy mampijaly ny malagasy tena mahatonga ny malagasy ho andevonota dia ny fanahin'ny politika ny sofla politika meo de ao Madagasikara amitsika miresaka zao ny karazana mafia ny étranger ny mpamotsy vola ny vondrona iraisam-pirenena ohatrany hoe sadek ireny misadresy any amin'ny tranona particulier anankiray fandresantsika teto izay fa ambadiky reny dia misy fifehezana sy fitiavana finiavana ametraka lamina ahafahana mifeny tontolon'ny géopolitika interne sy externe io fanahy io indray dia misy resaka esprit légiona matanjaka be mihitsy fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fa mpitoy daholo sy mifampiakiny reo zavatra nyresantsika lay fanahy voalohany sy ty fanahy faharoa ity fa kosa monsieur manifesté amin'ny endrika be da be isan-karazany zany hoe rehefa tsy azo ny fanandevozan'ny fanahy ratsy amin'ilay fanahy ny mpaminany sandoka ianao de ampahoriny indray ty amin'ny fanahy ny politika politicianina de raha mandinika anareo rehefa misy fifidianana raha misy fanonganam-panjakana rehefa misy tsy filaminana tsy zavatra takan'izany de voasaringotra ao anatin'io fanahin'ny politika politicianina io ny olona ary miakoka ao mijaly ao andevo ao sy farofy ao de zany no ataon'ireny varitsinjo ny ataon'ireny endoctrinement amin'ny alalan'ny fampandizana fitombenana sy ny eny zavatra be da be zay miaingy amin'ny sofla politika ary hatrany amin'ny fifamonona mihitsy hatrany amin'ny resaka fifamonona mihitsy zay koa zany fanahy faharoa zay manapaka sy anjakazaka be ao Madagasikara mezaka manatsikafonytsika manao compte rendu zany fanahy fahatelo zay ho resahako aminareo diso fantatrareo ihany koa de ny fanahin'ny fitsangatsanganana manimba tanora be da be mihitsy ny fanahin'ny fitsangatsangana ao Madagasikara de rehefa misiblian'io miasa amin'io fanahin'ny fitsangatsangana io ny démonie monsieur manifesté amin'ny alalan'io fanahin'ny fitsangatsangana io de renyle influenceur jerevony influenceur rehetra hitanareo tsy manao ohatran'izao ataoko zao za tsy influenceur mizara ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny fa de mitanjatanjaka mampidera vatana mivarotena mamafy an'le esprit fitsangatsangana ny artiste pareil mampadi fitombenana ny tonikira mifangarongano telo ratsy zany sasony inona moa pepeta moa tsy tadidiko le izy zavatra ohatroatra zany zany misy message subliminal ohatroatra zany daholy de ny mpanao atsikana manao atsikana sarim-bavy
ny mpampandia moa zany efa lasa kolotsaina ny hoe kawitry ny saleky reny mampandia fitombenana daholo ny partie intime daholo etsiketsihanao anatin'ireny de voiezina en parallele an'izay a ny resaka hoe carnaval triatria ny tsy fantatro inona koa beda be mihitsy fa ao anatin'izany tena esprit fitsanganjangana be tsy fakahitana any anaty fiarahamonina de ny taranaka vo mitsiry rehetrarehetra mitsetsitra sy mihinana sy mikonsome an'izany gravy a gravy de voatselitsika moa nahita an'ireny le vidéo tany amin'ny WC reny sy de pas la première fois fa mbola misy épisode 2 farany teo a de fa miréclame sady ny reo nona zany reo dévoreur zany reo mpihinana an'le fanany fitsanganjangana hoe alefaso ndray ny épisode 3 zany hoe fa tena efa hoe miaina an'le fanany fitsanganjangana ny malagasy de zavatra tsy fantatry ny olona fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany de minorira n'lay sakafo omen'ny satana zany ny vahoaka malagasy de en même temps zay hoe minorira zay ça veut dire hoe miadorer sady monsieur posterner makalaza an'lay fanahy manandratra an'lay fanahy miezaka fotsiny manao compte rendu tsy manao fampianarana be zany fa mampafantatra anareo de ivelan'izany rehetrarehetra zany moa ny alatra vomaso any ambadimbadika any ny sécurité ny fanapahana aloha ny adilova ny fitiavatena sy sisa rehetrarehetra simba Madagasikara potika Madagasikara azadino a fa eo ambon'izany rehetrarehetra izany de Madagasikara dia fatoran'ny fanahin'ny mpanomposampy any keo idolâtrie que des idolâtres partout ailleurs idolâtre amin'ny mpanao politika idolâtre amina mpihira même hoe mpihira évangélika be da be mihitsy ny olona nono fanina ohatra hoe amindry mialatsiny anona andreto anaranydreto hoe Joseph Tafy ry Rijarasolony ray be intouchable reny vo miresaka an'ireny ianao milaza ny zavatra diso sous parenthèse fa tsy hoe diso foana akory no zavatra voizin'ireny sy ny tenen'ireny de tena hitanao mihitsy le esprit fanompotsapy sy manifeste ao anatin'ny malagasy pasteur ny FPVM ny karaza-piangonana be da be na fifoazana na ohatra hoe ry Hélène Nouette na ohatrohatr' zany tena monsieur manifeste be la esprit idolâtre satria lasa sampy même hatramin'ny resaka sabata hatramin'ny fitenenana teny tsy fantatra indisy saraiko amintsika daholo zany hoe azadina fa matanjaka be eo ambonin'izany rehetrarehetra izany any fanahin'ny fanompotsapy atsaniko ohatra hoe ny fizarana reo karazam-panahy vitsivitsy reo a mampahory a manapaka mampijaly ny malagasy a ny antony a dia satria ity firenena ity a raha mivavaka diso le statistika aloha tiako aloha mizara amitsika fa diso le statistika hoe ny mpivavaka mipetsaka indrindra eto Madagasikara ny mpivavaka kristianina diso be zany satria apenina fotsiny ianao vo miala kely ny agglomération de olona mpanompo fomban-drazana olona tsy mpino olona tsy mahalala filazon tsara zany mpanompo sampy ny betsaka donc zany ny tena marina zany ny statistika tena marina de tsy kristianina zany nipetsaka eto Madagasikara zay no mahatonga lay statistika en globalité hoe mbola mpanompo sampy nipetsaka eto Madagasikara be da be nareo tsy manaky an'izany fa saraiko zany de en dehors n'izay a ity firenena ity a manajay amin'ny molony a quel que soit ny grade ny tsiraray avy na de hoe olotsotra hatrany amin'ny hoe colonel na général mihitsy na filoham-pirenena efa nanao vavaka foafoty eto ity firenena ity manaja molony fa ny fony kosa lavitra ozany filazantsara ny marina izany tenin' Jesosy Kristy zany satria na de ny mpivavaka raha zany dia tsy miaina filazantsara tsy miaina filazantsara de vokany a normal raha ory a ny firenena malagasy a miaina fahoriana miaina fijaliana andevozonota mianjeranjeran'ny karaza-pana be da be santonao fotsiny le mitantsatsika teo reny fa ivelan'ireny mbola tena betsaka ary feno listra tsy omby tsy vita ny directa raha ho tantsatsika eto zany ka za raiky fotsiny zany efa patifatarana efa fantatsika rehetra zany fa ny olona tsy anaiky an'izany tsy ino an'izany mihitsy ny olona satria izay mihitsy ny esprit ny démonia ny démonie tsy manaiky diso zany ny démonie tsy manaiky izy hoe teneninazy ny diso a lazainazy ny marina surtout selon la Bible
fa au contraire raha monsieur manifeste izy contraire mbola tiana maritena izy ary ampangainy ray zay milaza ny marina isan'izany tenanay sy zay milaza ny marina ohatranay ary surtout teaka ny toeran'andriamanitra izy satria tiany mihitsy hoe izy ny ankofana ala placen'andriamanitra izy no adorena ala placen'andriamanitra tsy to izy no zany hoe se posterne aminy isika ala placen'ilay soratra masina hoe jehova andriamanitra o irery any andriamanitra nofo rehetra andriamanitra i abrahama izaka jakoba israel izy ihany miakofana zay no afatro ilay hoe andriamanitra nofo rehetra tsy razam-bazaha fa raha ny tena izy asianao la bibla de na ianao menao ana mandany filazantsara io ary tokony iankohoka amin'ny andriamanitra nofo rehetra andriamanitra i abrahama izaka jakoba israel tamin'ny alalan'i jesosy kristy tianao jesosy veloma tompo koa misy zavatra azonao raisina tsara mihitsy ao anatin'izany fizarana izany tainy tompo